ambana amin'ny amicale des anciens CST sy ny sénateurs moa dia laza amin'ny gazety ny zavatra heveriny fatokana atao mahasoa ny firenena dia raha mahita ny zavamisy ankehitriny fa mety be mitsika tsy fanometsiny fotsiny izy ny tompon'andraikitra fa miteny ilainy hoe zao no sorony vahaolana zay no antony tonga vahaolana mamako zahay eto amin'ny ACS dia efa navita rafitra projet de société fiarahamonina zao no tokony hitantanana amin'ny firenena ary io dia efa nomena filoha anjaran'ny filoha ary tsy zavatra voalohany hoe zavatra nataona io fa zavatra efa nidinenay fony zay mbola amperinasa fa dia nambaorinay nampiarahanay na misy fanovana kely nampiarahana ny atao hoe ny contexte ny zavamisy rehetra satria misy moa ny dynamique amin'ireny ka io dia mikasika ny toekarena mikasika ny fijerinay ny fitsijaraolona fa mikasika ny ataonay hoe fiarahamonina ara-toekarena rindra any amin'ny faritra isatokony mikasika ihany koa resaka zareo ve zay dia vonany andray anjara amin'izao hevitra raha ohatra zany adihevitra zany ka tsy mitanjona zany tsy le fijerana katona fijerana sosy fa tena fijery no marinay teo koa momba ny fampihavana firenena ary nambaranay tamin'ny fampihavana firenena fa diso le fijery hoe tsisy niady teto fa mila fampihavana ary niny fokon'olona ny tombona zay koa nefa dia mimetraka fa ny fampihavana nisy dimy raha dia tsy tokony ho sakana amin'izany fampihavana zany fa avy any fotony ary ny mampihavana teo zay ny rehetrarehetra no mampihavana lafiarovana ny sojabe tompony mananteny nytaratraza zay nama fehny hoe nambaranay teo zava-dehibe teo ngamba dia le hoe fanrenay manangana banky tena malagasy ka etsona ny malagasy rehetrarehetra na otrina vola iny banky malagasy ary mifosy fandraikana ny fijeneram-pahefana zao satria tena mipetraka ny fijeneram-pahefana mahefa fa commune fokon'olona satria ny anay miainga amin'ny fokon'olona fotany commune faritra faritany reny fokon'olona fa manana afaka mananjara sy amin'ny kapitale zay mpitrandrana ny arena misy métisy